mba hahafahandreo mpianatra kilasy famaranana ao amin'ny Lycée Privé ACEEM Ankadivato manohy fahalalana bebe kokoa indrindra fa eo amin'ny lafiny famakiana boky dia nisy ny karazana famelabelaran-kevitra nentin'ny Andriamatoa Patrick Andriamangatiana izay nanoratra ilay boky malaza mitondra ny lohateny hoe Vakivakim-piainana. Ny taona 2024 no nisy ny valan-dresaka na Conférence farany tahaka izao tao amin'ity lycée ity ka Niverina indray izany tamin'ity taom-pianarana ity. Afapo ary nahafahana nahalala ny mombamomba n'ilay mpanoratra sy ny asa sorany ary nahafantarana misimisy kokoa ny mamalagasy ilay famelabelaran-kevitra raha ny fahitany solontenan'ny mpianatra izany. Indaisiko tany anatin'izay aloha dia ohatran'ny nampiezaka anay izy ho afantarana kokoa ny mamalagasy aloha no ahafahanay alala bebe kokoa momba ilay mpanoratra sy ny heviny manokana sady any amin'ny baka moa ilay izy ohatran'ny hoe lesona ho anay koa zany izy dia amin'izay mamborambola kokoa ilay amin'ny baka. Ho an'ny mpianatra indrindraindrindra dia ilaina ny famakiana boky hoy ny mpanoratra Patrick Andriamangatiana mitaiza azy mba haity ilay zavakanto fa eo koa ny ahaizany mitondra tena eo amin'ny famakivakiana ny fiainana amin'ny ankapobeny. Zava-dehibe ny fahafantaran'ny mpianatra ny boky Vakivakim-piainana satria eo aloha ny hoe ao anatin'ny fandaharam-pianarana izy fototra izay kanefa ny vakiboky tahaka ireny tsy natao ho an'ny tanjona foezaka tahaka ny fanadinana ihany akory fa natao koa entina mitaiza amin'ny lafiny roa, mitaiza eo amin'ny hevitra entina mamakivaky ny fiainana, mitaiza ity ny zavakanto satria araka ny fantatra moa ny sika olombelona no hany afaka mankafy ny zavakanto ary ny fitiavana ny zavakanto dia mampisolotra ny toe-panahiny olombelona. Tokony atao fanomezana ho an'ny zaza sy ny ankizy mitsy azany boky ho hiatrany izy satria ny fahaizana mitaiza mpianatra tsy anarin'ny boky no tena zava-dehibe sy sarobidy. Ny zavatra maro vokarina amin'ny teknôlôjia ny misoratra eo am-piandohany na ireny sarimihetsika ireny misoratana ireny aloha tany am-piandohana na ireny sary-miaina ireny misoratana ireny zany hoe misy foana ny mpanoratra fa ny fahaiza mitaiza ny mpianatra tsy anariny boky na mankafy ny zava-baovao aza dia zay no zavatra sarobidy. Ny fahatongava mpanoratra mpanabe tahaka izao eo anivon'ny sekoly dia tombony ho an'ireo mpianatra foana hoy ny censeur Lycée Privé ACEEM satria eo ny fotoana amelabelarany ny fahaizany sy ny fahalalany amin'ireo mpianatra. Efa drafitrasanay hatraria fidirana mihitsy no hoe mpiainana ny sekoly fa tsy mona fotsiny amin'izao ka anisan'izany ny fiantsoana mpanoratra ao anatin'ny programa fampianarana amelabelatra n'izay fahalalana azony atolotra an'ireny mpianatra ireny dia izay no natonga niny famelabelaran-kevitra iny. Mpianatra amin'ny kilasy famaranana moa zany no tena natsonay satria ireo no hanomana fanadinana ka tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomanana an'ilay fanadinana zany amin'izao fa hiditra amin'ny telo volana fahatelo faran'izao ny famelabelaran-kevitra iny ary ino izay fa voarainy tsara ny zavatra nampitaina teo. Aorian'izao fandalovan'ity mpanoratra malaza ity izao dia misy indray ny hetsika ho karakarain'ny Lycée Privé ACEEM Ankadivato manokana izay tsy inona fa fanana famelabelaran-kevitra na Meilleur Exposé. Izy io dia andraisandreo mpianatra faharoa sy voalohany anjara ka atao amin'ny tenim-pirenena telo dia ny malagasy, frantsay ary anglisy. Indray zany tsy ho an'ny kilasy famaranana fa ho an'ireo kilasy ny elanelana seconde sy ny première dia ny Meilleur Exposé. Indray zany natao anitarana ny fahalalana ankizy amin'ny fomba fikarohana sy ny fahaizana manangana lohahevitra anankiray dia manazava amin'iny amin'ny fomba fiteny maro samihafa, teny malagasy, teny frantsay, teny anglisy. Mariana fa ity boky Vakivakim-piainana ity dia efa natao horonan-tsary nadika tamin'ny teny anglisy ranoray ary efa nisy nahavita namadika azy ho tantara an-tsangana izay noralaovindreo mpiantsehatra amin'ny fiteny malagasy sy anglisy.